pour tous vos projets de construction ou de rénovation. Soka Vitre manolotra anao ny vaovao. Soka Vitre, très sincèrement à votre service. Savy d'une option Tinao am Blue Line TV am Blue Line TV safidy tsara indrindra manolotra anao ny vaovao. Blue Line TV safidy tsara indrindra. La couche molle fixe est beaucoup plus absorbante que les autres couches connues. Couche molle fixe manolotra anao ny fampalalam-baovao. La 4G Batelma vous présente ny vaovao. Raha tianao hanaraka ny fivoaran'ny teknôlôjia hatrany ao an-tokantranonao ka mitady ny lafatra sy ny mora dia tongava mitsidika ny magasin Vista ampitany Saint-Georges tsara lalàna. Magasin Vista manolotra anao ny fampalalam-baovao. Mbola tsy fantatra ny fotoana andefasana ny volavolan-dalàna momba ny fifidianana eny anivon'ny antenimera ho ny Prime Ministre. Samy miandry izany avokoa ny mpanao politika sy ny firaisamonim-pirenena. Tokony samy hanaja ny asany tsirairay ho ny ao anivon'ny SMM manoloana ny tsindry sy ny tery ataon'ny tompona ndraiky mpanjakana sy ny mpitandron'ny filaminana amin'ireo mpitsara any Tomasina mahakasika ilay raharaha torabato eny amin'ny lalam-pirenena faharoa. Totosan-droany fifanaovan-tsony ny pacte d'actionnaire teo amin'ny orinasa-mpanjakana Air Madagascar sy Air Austral. Fifanaovan-tsony izay dingana farany eo amin'ny fifanaraha-piaramiasa eo amin'ny kompania Rotota. Tsy mbola voafeny aretina lefa kozatra na polo eto Madagasikara. Maro ny ray aman-dreny tsy manaiky ny anaovana ny zanany vaksiny amin'izany. I Madagasikara nefa no firenena sisa ahitana trangana aretina polio ankoatrin'ny Pakistan sy Nigeria. Maresaka iraisampirenena ny fifindramonina sy ny fandriam-pahalemana no lohahevitra dinihana anatin'ny fionana tampon'ny vondrona afrikana sy eropeana nanomboka omaly. Miisa 20 mahery ireo filoham-pirenena sy governemanta nandray anjara. Nandidinireo arahanao afaka fotoana fohy. Finaritra tompoko lasy tompoko vavy manasanao ary anaraka ny fampalalam-baovao TV hatramin'ny farany. Anombotsika ny vaovao dia mbola tsy fantatra ny fotoana andefasana ny volavolan-dalàna momba fifidianana eny anivon'ny antenimera ho ny Prime Ministre. Samy miandry amin'izay avokoa ny mpanao politika sy ny firaisamonim-pirenena. Fanadina Libertin Ramialarivo sy Yona Saina. Ankatoko ny fahataperan'ny fivoriana ra-potoana eny anivon'ny antenimera. Mbola tsy tonga eny anivon'ireo androm-panjakana ireo ny lalam-pifidianana ary mbola tsy fantatra ny fotoana andefasana izany eny amin'ireo antenimera Rotota hoy ny Prime Ministre. Ary hitanareo fa misesisesy na ny filan-kevitry ny gouvernemanta na ny filan-kevitry ny ministre zany eo amin'ny fandinihana reny didy mandalana reny mba ahafana manolotra azy amin'ny fotoana izay vekoe fotoana mety amin'ny fotoana aingana indrindra eo anivon'ny parlementa dia ho hitanareo izy fa efa mandeha dia mandeha zany ny asa izay eo anivon'ny gouvernemanta fa miandro zany fa hoenitsika tsy ela zany oviana no aterina. Ho an'ny mpanara-baovao, ininy fitondram-panjakana hitarina ny fotoana andefasana ity volavolan-dalam-pifidianana ity eny anivon'ireo antenimera. Vokatry ny kajikajy politika ka sainy ny mpitondra ho tanterahana. Manoloana ny fanambarana ataony eo anivon'ny CVDE na ny comité de vigilance démocratique pour les élections izay mitaky ny amoahana aingana ity lalam-pifidianana ity fa ihany koa mitaky fifampidinihana mialohan'ny andefasana izany eny anivon'ny antenimera. Nilaza ny Prime Ministre fa misokatra ny varavarana amin'ny fifampiresahana. Andrasan'ny rehetra arak'izany ny fiaonana eo amin'ny Rotota mialohan'ny andefasana izany volavolan-dalàna izany eny anivon'ny antenimera. Isian'ny fifidianana malalaka, mangarahara ary eken'ny rehetra amin'ny taona 2020 sy 2020. Notanterana tamin'ity androany ity teny amin'ny ministeran'ny ady tany fampahafantarana ny programa n'asam-panavaozana ny sehatry ny asa-panjakana sy ny vondrom-bahoaka itsinja ara-pahefana.
Mitony fanafarana vary avy any ivelany ovaolana rosin'ny fanjakana ifezana ny vidibary itsonjovana ny fiakaran'ny vidibary amin'izao akatoko ny fety izao raha nambaran'ny Prime Ministre. Nahitana fiakarany avokoa nefa ny vidibary amidy eny an-tsena eny tamin'ity volana ity. Fanampanazavana. Miakatra ny vidim-bary fa misy koa ny ezaka izay atao mba hampidina azy fa eo zany mangatako amintsika vahoaka mba ho mailo indrindra eo anatrehan'ny fiantsina maro isan-karazany satria ny zava-misy misy nahatratrarana ohatra tany Tomasina misy olona manao retention de stock zany ve des problèmes ny gouvernement samy rery zany zay no antony tiako tenena hoe samy tompona andraikitra atsika misy ny ezaka atao amin'ny fitondram-panjakana na io mifanafarana ny vary na amin'ny ezaka atao amin'ireny fitetezana sy ny tsena fotsiny na reny magasin de stockage reny ijerena hoe sao dia misy olona manararoatra za tsy miteny hoe miala andraikitra fitondram-panjakana fa andray anjaratsika rehetra tsy faly fotsiny tsika miteny hoe ry zany miakatra indray ny anina dia ahoana ny eritreretra reo fa samy tompona andraikitra tsika fa fitondram-panjakana efa manao zay fomba rehetra mba hampidina vidim-bary indrindra mba hahafahana mistabilize ny vidiny zany mba tsy hidangana be mba hahafahantsika miatrika ny fetiny farataona sy ny taom-baovao. Tokony samy hanaja ny asany tsirairay hoy ny anivon'ny SMM manoloana ny tsindry sy ny tery ataon'ny tompana raiki-panjakana sy ny mpitandro ny filaminana amin'ireo mpitsara any Tomasina mahakasika ilay raharaha torabato eny amin'ny lalam-pirenena faharoa Iona Saina. Nivoaka tamin'ny fahanginany indray ny syndicat-ny mpitsara eto Madagasikara manoloana ny fijabana ireo tompona raiki-panjakana sy mpitandro ny filaminana ny asan'izy ireo any Tomasina. Terena iverina amin'ny fanapahan-keviny ny mpitsara amin'ny raharaha torabato eny amin'ny lalam-pirenena faharoa raha ny fanazavana ary takiana ihany koa anafoana ny fahafahana vonjomaika nomena ireo olona roa. Aza baikona ny mpitsara eo ampanaovana ny asany ary eo ka samy hanao ny andraikitra manandrify azy ny tsirairay raha ny nambaran'ny mpikambana eo anivon'ny SMM. Mpanantenena zany le mpitatra dia anao inona zany le ao amin'ny Sénat am'izao andeha anao pression io fitsarana io indray zany andeha anao intervention maro mba ahafahana managadra nyreto olona anankiroa reto ary raha nivory zareo tany Tomasina hoe baiko ny fanjakana fohy be no tsy maintsy anamborany indray mandeha olona efa namoahana fanapahan-kevitry ny fitsarana hoe fahafahana vojimaika dia averina mialatsiny fa tena zavatra mahamenatra c'est du n'importe quoi olona efa namoahana didy hoe votsitra vonjimaika ve dia hitadiavanao amoronanao vesatra indray ve zany le olona anagadrana azy satria amalifaliana ny reto mpitatitra reto. Taratry ny mahatany tsy hitandalana ny trangatoy izao ho iatrany ny fanazavana. Misy ny atana-tohatra rahana raha misy ny tsy fahafaham-po amin'ny fanapahan-kevitra navoaka ny fitsarana ho iatrany ny fanazavana. Fa tsy hoe ny gendarme na ny polisy na ny miaramila na ny olon-tsotra na ny société civile no miteny hoe meloka ranona meloka iranona tsy hany mihitsy le izy fa ny mpitsara ihany manana fahefana nomeny lalam-panorenana hiteny hoe ihanina meloka ihanina tsy meloka ka tokony mba ifanaja amin'izay itsika rehetra ao anatin'ny tany tandalana zay efa niadiny SMM hatramin'izay zay zavatra hoe zay ny atao hoe tany tandalana ekeo ny didim-pitsarana sy ny fanapahan-kevitry ny fitsarana ary indrindra ne misy voie de recours azo atao na ninona moa ireo parti civile reo zay mitory reo ny ATT ny chef de district sy ny ataoko hoe ny mpitory-tsotra tsy nanao opposition rehefa navotsitra reny olona reny fa taizaryzareo tsy nanao opposition fa mitabataba any amin'ny radio sy télé tsy opposition tsy araky ny lalàna zany tsy procédure judiciaire zany mitabataba zany fa pression atao aty amin'le fitsarana zay fa mampiotra ny mpitsara foana zay zavatra zay. Nateo aza ny fijoroan'ny SMM miaro ny asan'ny fitsarana araky ny fanadihadiana natao nosamborin'ny mpitandro ny filaminana tany an-toerana tamin'ity androany ity ireo olona roa nomen'ny mpitsara fahafahana vonjomaika noho ny tsy fampiny vesatra amin'izy ireo. Arahina akaiky ary entina aminao eto amin'ny fampahalalam-baovao ny toy nyity raharaha ity. Totosa androany ny fifanaovatsiny ny pacte d'actionnaire teo amin'ny orinasa-mpanjakana Air Madagasikara sy Air Austral. Fifanaovatsiny izay dingana farany eo amin'ny fifanaraha-piara-miasa eo amin'ny kompania Rotota. Mioramanitra. Taorian'ny famoahana ny anaran'ny mpikambana ao amin'ny filan-kevim-pitantanana ny Air Madagasikara tonga amin'ny dingana farany eo amin'ny fifanaraha-piara-miasa eo amin'ny kompania Rotota. Io ny dingana farany alohany irosoana amin'ny fanatanterahana ireo drafim-panariana ity orinasa-mpanjakana ity. 720 isanjaton'ny petrabola araka izany no ho an'ny kompania Air Austral ary ny 150 isanjato kosa ho an'ny Air Madagasikara. Ankoatr'izay, izaha roa mazava ny drafim-panariana ity orinasa-mpanjakana ity ka ny fizarana voalohany aharitra 3 taona natokana anaovana fanariana
firenena ifotony ity kampany pitaterana ity. Ahatra 7 taona kosa ny fizarana faharoa izay natokana ampivelarana ny kampany, izany hoe anitarana ireo zotra sy ivelarana amin'ny firenena hafa. Ny tanjonay dia ny amerina amin'ny laon'ny zava-misy rehetra ety anivon'ny sidina Air Madagasikara. Tafiditra amin'izany ny fandraisana sy fikarakarana ny mpandeha, ny fahamarinam-potoana sy ny fienitra rehetra takina amin'izany. Asa sy ezaka betsaka nefa no miandry anay amin'izany. Efa natomboka ny ezaka fanatsarana amin'izao fotoana izao tamin'ny alalan'ireo atrikasa maro teo anivon'ny Air Madagasikara. Atsaraina ifanaraka amin'ny fienitra misy ihany koa ireo sidina. Fiaramanidina misa 5 amin'ireo 120 ihany aloha hatreto no miasa sy mihodina ara-dalàna. Tanjonay araka izany no ampandehan'ireo fiaramanidina ireo. Ankoatra izay, atehaka 72 iray ihany koa no efa tsy niasa nandritra ny fotoana ela. Un 4e matière 72 qui est donc immobilisé depuis quelque temps. Ankoatr'izay nitotsaina androany ihany koa ny fivoriana voalohany teo anivon'ny filankevim-pitantanana eo anivon'ny kampany pitaterana Air Madagasikara ary ao aoriany no ahafantarana izay filohan'ny filankevim-pitantanana. Farana amin'ity taona 17 ity ny famatsim-bola avy amin'ny fanjakana ho an'ny Air Madagasikara raha ny fanazavan'ny ministra ny teti-bola. Ny fanjakana izany eo anivon'ny kampany Air Madagasikara dia tamin'ity taona 17 ity ilay izy natao. Natomboka araka rehefa nazavaina tamin'ny teny frantsay teo moa izany ilay famatsiana nentina izay entina telo amby telonjato lavitrisy ariary dia entina hamafana ny trosan'ny Airmat izany azahoany miditra amin'ity partenariat miaraka amin'ny Air Australie ity. Dia amin'ity taona 17 ity izany nitondrana izay famatsiam-bola izay ary heverina izany fa tapitra amin'ity ny famatsiana hoentin'ny fanjakana. Tafiditra ao anatin'ny drafi-panarenana ihany koa ny famidírana mpanamory miisa 17 ao anatin'ny fizarana voalohany amin'ny drafi-panarenana io. Raha tsy ahivina ny 4 ny volana aprily taona 17 no nisy ny fanaovan-tsiny ny fifanarahana voalohany na ny due diligence. Ny 7 volana oktobra kosa ny fanaovana sy mpiara-miasana ilay antsoina hoe accord de partenariat stratégique ary androany no anaovana ny dingana farany amin'ny ity drafi-panarenana ity. Tsy isan'ireo firenena mahazo famatsim-bola manontolo i Madagasikara ampambola ihany hatreto no azo raha ny fanazavan'ny mpahay toe-karena izay nanaovana fanadidinina fepetra takiny ny mpamajo vola ny fisian'ny mangarahara sy ny fanjakana tsara tatana. Fanadidina Michela Ranarjon. Tsy mifanaraka amin'ny fampanantenana amin'ny conférence des bailleurs na ihany koa ny fifanarahana amin'ny mpamatsy vola amin'ny ankapobeny ny vola azon'i Madagasikara. Ohatra amin'izany ny conférence des bailleurs nitotsaina tany Paris, 9 miliara 400 tapitrisa dolara ny vola niresahana tamin'izany fa ho azon'i Madagasikara. Vola 730 sy 400 tapitrisa euro ihany hatreto no azo ary nanamboarana lalana. Torak'izany ihany koa ny fifanarahana amin'ny sinoa mitetina 30 miliara dolara ny efa vita sony. Raha ny tena zava-misy fanamboarana ny autoroute Tanatamatava, lalana Voemar Ambilombe, Alarobe Ivato, Ambotro-Manjaka Ambodratrimo, ireo rehetra ireo izay mitetina manodidina ny 400 tapitrisa dolara. Porofo fa tsy atokisan'ny mpamatsy vola ny mpitondra ary mitaky ezaka betsaka kokoa izy ireo amin'ny famoahana ny ampaham-bola ambiny. Jerevantsika izany ilay izy amin'ny hoe vola ataontsika hoe famezatoky sy ny vola tonga marina kely. Manao service minimum zany zao communauté internationale na zany bailleur de fonds traditionnel na zany ny gouvernement sinoa. Ny antony dia tsy ampy zany ny fampatokisana na hoe misy absence de confiance entre ny bailleur sy ny fanjakana malagasy. Amin'ny ankapobeny fepetra roa mazava tsara no takiany mpamajo vola amin'ny firenena vatsiany vola. Fepetra roa izay tsy mbola feno raha i Madagasikara manokana no resaina. Firenena tsara tatana dia tany tandalana. Ka tsika sady firenena ratsy tatana no tsy misy lalana. Dia zay. Tsy azontsika zany ny financement. Service minimum. Inauguration lay zany zao nataon'ny filoha tsy hoatsy. Hoe inauguration fanamboarana ny lalana RN zao na RN zao na RN zao. Fa mbola tsy ho vita, fa mbola vao inauguration. Ny olona zany hanao inauguration lay izy vita, zay lasa filoham-pirenenao rapitso. Zay le zao ny enjeu. Ny ankoatran'izany littérature.
Arak'izany, any amin'ny taona 2024 any vao azo no ampahany amin'ireo vola tsy azo ary amantambonina raha ny fanazavana ny filoham-pirenena lany manaraka eo. Ny fifanarahana amin'ireo mpamady vola ihany no vita hatreto, ireo vola kosa tsy azo amin'ny ampahany rehetra noho ny tsy fanatanterahany firenena ireo fepetra takin'ny mpamady vola. Fotoana ny dokavatra isika amin'izao aorinan'izay handray vahiny avao amin'ny programa Sesame isika ijery fanadidina manokana mpivarotra rano eny amin'ny faritra Ivato iny ihany koa. Rehefa avy eo ary. Misy de sany me amlay be fona. Nena tunami. Manaya, manaraka tele na felation. Passion de sie. Ont, nena ter documentaire peta. Tala ne kun ter foot. Teteli championship. Blue Line TV daholo zany ny tele anareo trano e. Miaraka amin'ny bouquet magique ao amin'ny Blue Line TV, misafidiana option anankiroa izay tianao: documentaire, telenovelas, film, dessin animé na sport amin'ny vidiny 3 alariage. Blue Line TV, safidy tsara indrindra. Mesdames, messieurs, chers parents, voici Théo, le bébé qui consomme le plus de liquide au monde. Le monde entier parle de lui. La vraie question est de savoir quelle couche peut absorber autant de liquide. Quelle couche Théo utilise-t-il? Mon fils Théo utilise bien sûr la couche de bébé la plus absorbante, la couche Molfix. La couche Molfix est beaucoup plus absorbante que les autres couches connues. Les bébés sont sous protection de jour comme de nuit, chaque jour de la semaine. Molfix. Maman. Ampiko hiakatra ao anaty taxi be ny olona manana fahasembanana ara-batana. Ho antsika sofera, tena leo mba omena toerana voatokana foana ny mpivoaka sy nitsoky olona rehefa na taxi be. Miala nosy, aleo miteny foana isaky ny ary mba ho fanampiana ny jambo. Manaja tompoko, mba raisika ity olona manana fahasembanana ra-tsainy ity sofera aloha fa sahirana izy ary. Ndao ifanampy, ndao ifanohana satria olona aloha vao manana fahasembanana. Être au top avec les nouvelles technologies, c'est choisir les meilleurs produits en informatique. Alors faites le bon choix chez Solitech. Revendeur agréé de la marque Netgear, Solitech est aussi un carrefour des grandes marques de constructeurs informatiques. Solitech vous propose une large gamme de consommables et matériels performants et originaux. Alors rendez-vous chez Solitech Antakaville ou appelez au 020 22 205 75. Solitech, votre solution en informatique. La vache qui rit sady matsiro no mampazoto homana ho fafinaretany ankohonanao. Misy calcium sy vitamine ilaina miasa ara-batana sy ara-tsaina ho an'ny ankizy sy ny lehibe. La vache qui rit tontolo andro feno hasambarana. Safady kia tsy manina kia ina ny ilaindry atsoty tia tsy misy zavatra mety amindry. Le Titan, le smartphone 4G avec son écran ultra résistant pour seulement 299 000 ariary. Lehibe tsy mety vaky tefanteny andria mety amindry io. Rendez-vous en Telma Shop. Telma, numéro 1 des vrais cadeaux. Dès l'âge de 1 an, ce que votre bébé expérimente et apprend participe à construire l'adulte qu'il deviendra demain. Son cerveau et son système immunitaire se développent de façon très importante au cours des 3 premières années de la vie. Dans notre centre de recherche, nos experts ont développé le lait de croissance Apta Junior avec Pronutra Plus, élaboré pour les petits à partir de 1 an pour les aider à construire leur avenir pas après pas. Le lait de croissance Apta Junior de Nutricia, aujourd'hui pour demain.
Nanoizatsika ny vaovao ary dia tsy mbola voafehin'ny aretina lefakozatra na polio eto Madagasikara. Maro ny ray aman-dreny no tsy manaiky ny anaovana vaksiny ny zanany. Fanadiny miantarandrianay. Ny tombony isan'ny iray sy renim-pianakaviana mandà ny anaovana vaksiny momba ny polio eto Madagasikara. Raha ny zava-misy anefa tsy mbola voafehy ity valana aretina ity. Saika ahitana tranga isa-taona nanomboka ny taona 414 ka hatramin'ny taona 514. Ny ayain'ny ray aman-dreny amin'ny feo mandeha mikasika ny voka-dratsy mety ateraky ny fanaovana vaksiny ny zaza no mahatonga azy ireo tsy manaiky anaovana izany. Dia mbola hita fa ambany ny tany fanaovana vaksiny polio. Mitombo isan'ny olona tsy manaiky hanaovana zanany izany vaksiny polio izany. Misy ny zaza tsy tratran-trano, misy ny lafiny ara-bolona, misy milaza fa noho ny aretin-janany tsy hanaovana vaksiny, misy milaza fa tompana-patevitra, misy ny tsao fa tena loza hoy izany fanaovana vaksiny izany, misy ny tsinamany nefa hita fa tsy vita vaksiny izany, dia misy koa matahotra ny amin'ny fiantraikany ny fanaovana izany vaksiny izany. Ankoatra ny Pakistan sy Nigeria, i Madagasikara no isan'ny firenena sisa ahitana ny valana aretina polio. 12 ny isan'ny zaza tratry ny aretina polio tao anatin'ny 2 taona araka ny antontanisa teo anivon'ny ministeran'ny fahasalamana. Manoloana ireo hetsika samihafa nisy lesoka ny eo amin'ny lafiny fanentanana raha ny fanazavana. Tsy ampy ny fahalalany ray aman-dreny mahazava-dehibe ny fanaovana vaksiny. Eto koa izany dia hita fa mbola tsy ampy ny fanentanana. Na izany aza nefa zava-misy dia mbola tsy maintsy manohy ny fanamafisana ny antony vaksiny sika hatratramintsika zaza rehetra ho fiarovana azy ireo amin'ny aretina polio. Satria ny aretina polio tokoa dia tsy misy fanafodiny fa ny vaksiny ihany no hany fiarovana ny zaza rehetra amin'ny aretina io. Mitentina 4 miliara sy 750 tapitrisa ariary mahery ny vola azo anaovana hetsika sy anaovana vaksiny iadina amin'ny aretina ity. Arety mifindra teraka ny tsy mikaretina poliovirus ny lefakozatra ity farany izay miteraka fahasembanana tanteraka ary mety afara amin'ny fahafatesana. Mandray vahiny ny sampana fampalalam-baovao amin'ity alina ity tsy isany fandriamatoa Romualda Ravelisson izay tompona andraikitra eo anivon'ny programma Sésame miarabanao tonga soa eto amin'ny sampana fampalalam-baovao. Alohan'ny resaka ho ataontsika moa izany dia saika ho antaninanao hoe inona ilay programma Sésame. Ny programma Sésame izany dia tetikasa anankiray naorina tamin'ny 2014. Izy io no ny fahitana hoe betsaka ny ankizy malagasy izay te hanao fianarana ambony nefa tsy afaka noho ny olana ara-bola na olana ara-fahalavitana amin'ny resaka fianarana ambony. Dia natsanganay ny programme Sésame mba hanampy an'ireo tanora eraky ny Madagasikara izay mieritreritra ny hanohy fianarana ambony. Izany hoe misy anankitelo izy eo ny fandehanan'ilay programme. Ny voalohany dia miara-miasa amina lycée maromaro eraky ny Madagasikara izay mba hisafidianana an'ireo tanora mahay, tanora 12 ka hatramin'ny 120 taona, tanora manana fitondran-tena mendrika, tanora tsy afaka ny hanohy ny fianarana amboniny ary tanora ihany koa manana tetikasa sy vonona ny hanao étude supérieure any aoriana any. Dia rehefa vita izay dia mandalo concours zareo ireo. Rehefa afaka amin'ilay concours dia miditra ao amin'ny campus Sésame amin'ny année préparatoire. Année préparatoire manampy an' zareo amin'ny karazana fanampiana ny zavatra azony tany amin'ny lycée, manampy ihany koa amin'ny resaka orientation sy amin'ny maha-olombelona anazy. Dia rehefa vita izay dia mandalo karazana jury zareo ireo. Ilay jury io no ahafahan'ny zareo misitraka ny fianarana ambony eo amin'ny 3 ka hatramin'ny 5 taona eo izany fianarana ambony io eto amin'ny Sésame ray manontolo ny fianaran'ireo ankizy ireo. Manampy ankizy ianao izy nareo teo manampy ankizy amin'ny fampianarana ambony, inona ary zao zany ny hoe hetsika izay hoe karakarainareo misy ve ny hetsika? Ie, araka ny tenegniko teo amin'ilay année préparatoire dia misy ihany koa ny orientation, izany hoe fanoroana lalana ny ankizy hoe andeha ho aiza dia hanao inona rehefa vita ny baccalauréat.
fa tsy hoe vita ny baccalauréat zay vao mieritreritra fa mbola any amin'ny lycée dia efa mieritreritra sady hoe anao inona rehefa en classe de seconde ohatra dia misafidiny hoe série A, série D sa série C dia any zany dia mila an'izay orientation zay dia manomana forum zay amin'ny sabotsy ho avy zao forum de l'orientation sy ny établissement supérieur zay ataonay amin'ny campus examen ihany. Tena anao teo amin'ny sabotsy ho avy zao afaka lazalazana hoe mombamomba an'izay. Ao anatin'ny forum io zany reo tanora tonga any na ray aman-dreny ihany koa zay te alala sy afantatra mahakasika ny orientation ny zanany dia vao tonga izy dia misy orientation express ao zany hoe misy conseiller d'orientation anampy an'ireo tanora reo aloha hoe inona marina mety aminy izy dia inona ny zavatra mety aminy mety hanohy fianarana ambony any amin'ny université ve sa hanao formation professionnalisante tonga dia hoe hianatra sa inona ny mety aminy vita zay dia misy établissement supérieur 520 eo tonga ao amin'ny campus examen apprenty ny maizy azy sy ny formation zay omeny zareo aorinan'izay koa dia misy conférence maromaro mahakasika ny fahalalana ny tena fahalalana ny orientation sy ny hoe ohatry ny ahoana ny fisafidianana an'ireo université eritreretina anaovana fianarana ambony ary ny farany hoe inona zany système LMD zany dia ahoana ny momba zany eto Madagasikara. Aiza hoe zany le toerana anaovana io forum io? Ny forum de l'orientation et des établissements supérieurs dia ataonay ao amin'ny campus examen. Ny campus examen dia ao amin'ny enceinte ny UCM Ambatoroka ihany misy bâtiment anankitelo zay ao dia ao anatin'ny toerana io zany anaovanay. Misy orana ve izy io hoe hatramin'ny firy ka hatramin'ny firy sa hoe ahoana? Ie marina indrindra zay manomboka amin'ny valo sasany eo dia misokatra ny vavady hatramin'ny 4 ora sasany hariva satria moa izy ity lanonam-pahavaratra dia tsy maintsy ataontsika loloha dia manasa antsika rehetrarehetra ho avy na tanora na tompona andraikitra na sekoly na koa ireo ray aman-dreny izay mieritreritra ny ho avin'ny zanany any aoriana. Ny amaranantsika anazy hoe afaka mafisinao ny fotoana sy ny ora sy ny ahitana an'ilay forum ie ho antsika rehetrarehetra ny programme examen dia mikarakara forum de l'orientation des établissements supérieurs ao amin'ny campus examen ao amin'ny enceinte ny UCM Ambatoroka tongava ireo tanora à partir ny classe de seconde jusqu'any amin'ny terminal na ray aman-dreny na tompona andraikitra amin'ny fianarana mba hahita sy hafantatra hoe inona no mety inona no omena an'ireo tanorantsika ireo. Ankasitrany ianao vahiny teto amin'ny sampana fampalalam-baovao. Misaotra indrindra tompoko. Nanoisantsika ny vaovao ary dia mbola sarotra ny famokarana boky eto Madagasikara noho ny fahalafosan'ny fanontana izany vokany miandanja ny famakiana boky ankehitriny fanadininy volana Ravelonjanahary. Tsy mahasarika ny malagasy ny famakiana boky raha oharina amin'ny anivelany raha amin'izao vanim-potoana izao efa mirona tanteraka amin'ny internet ny maro indrindra ny tanora vitsy ireo manjifa boky noho ny fisiany izany amin'ny alalan'ny internet. Rehetra hoe reto mandrarery mafilony aty video fa ahoana fomba isariana ny olona ivena maky angamba sy maintsy miara-miasa amin'ny internet efa manana Facebook zay misy sasatsasa misy apahangotrasa natsofoka eny anaty Facebook amizay isarika amin'ny tanora hoe tsara ty any mbola eopetreretina daholo fa marina mihitsy renao zava-dehibe fa dika zay zany hoe tsy maintsy hoetrerety na tsoatsy hoe ahoana ny varitana azy ka mandalo amin'ny internet ahoana fampidirana ny apahany ao anatin'ny internet. Mahaliana ny mpamaky ny famakiana boky amin'ny alalan'ny tambazotra sosialy ary ezaka anaparitaka ireo sangan'asa amin'ny alalan'ny internet ihany koa ireo mpiantsehatra manoloana izany. Olana sedran'ireo mpanotany boky hatrizay ny tsy fahampiany arabola. Olana dia aleo tsorina ilay izy ny olana eo amin'ny lafy ny arabola sarotra be mitady le vola satria lafo le boky dia tsy maintsy mieritreritra solution hafa angamba alaolana le izy hoe move zany atao tsotsotra le boky move zany atao vitsivitsy ataon'ny vazaha hoe micro édition satria zay zao no amin'izao fotoana zao zany tsy mila manao plaque sarotra be tsony fa raha micro édition ohatrany hoe mamoaka 10 ianao dia lafo 10 dia mamoaka 10 indray dia lafo dia any zany zao ny alaolana dia ny alaolana koa fanitarana ny ino ty izy teo
fantarana le atao animation culturelle maromaro fantarana manontsenam-boky maro vitsy ireo mahafantatra sy malala ny sanganasan'ireo mpanoratra malagasy ankehitriny antony sy ny fanavozana sy ny fanontana atran'ny boky mba hisintonana ny sain'ny mpamaky fametrahana paikady mazava no tokony apetraky ireo mpanoratra sy mpiara-miasa aminy mahalona ny sy fahazotoana amaky boky eto amintsika lafim-baovao hafa kosa indray dia lafo tamin'ny vidiny 10 miliara ariary ny tsena etsy amin'ny petite vitesse io ny fanadadinina lehibe avoakany Madagascar Matin Hebdo rapitso resanao araka izany ny olana misy eo amin'io tsena ny eny amin'ny petite vitesse io akoatr'izay moa dia tena efa marefo ny fahasalaman'ny tantely Andrianarivo raha ny fahitan'ny gazety Madagascar Matin Hebdo azy efa manantona nefa ny 24 fotoana ny fifidianana vakio manomboka rampitso ary ny Madagascar Matin Hebdo eny amin'ny mpivarotra mahazatra anao nanoizatsika ny vaovao aza dia asa miavaka iraindray no entina aminao hanoizana ny vaovao atao anatin'ny fampalalam-baovao dia ny fivarotana rano 12 taona izay no nanaovany teo Gena izany asa izany eny amin'ny seranam-piaramanidina Ivato Mikael Ramava ety amin'ny seranam-piaramanidina Ivato iray amin'ireo mpivarotra manodidina ety efa tranainy irazafy mandimby teo Gena izay mpivarotra rano 12 taona izy no nivarotra rano tety rano sotroina no amidy misy amin'ny kopy ary misy amin'ny tavoahangy ihany koa izay samy manana ny vidiny ny tombo nanaraka ny taona ihany koa ny vola miditra raha ny fanazavana za zany fa 12 taona nanaovako an'ity asa ty teto zany 12 taona am'izao mihitsy zany nanaovako an'ity asa ty teto amin'ny seranam-piaramanidina teto zany taona za tamin'izany 12 taona zany mbola ataontsika hoe 50 kilao zao fa 100 kilao zany dia misy ranotsotra ihany koa zany io amidy amin'ny tavoahangy 200 ariary ny ray zany raha tamin'izany voalohany zany zao ohatsy hoe raha atao ohatsa fotsiny zany hoe nahazo 10 arivo dia am'izao zany mety fois 10 zany na ohatran'izany zay 10 arivo tamin'izay 12 taona lasa zay ohatsy maro ny mpanjifa ary tsy mifidy ihany koa amin'ny fotoanan'ny fety toy ny Pâques sy ny Pentecôte no tsy maharaka ny rano tsy misy tsiambaratelo manokana fa ny fitiavana ny asa trany no nataony ny olona rehetra mihitsy na ny olona mandalo na ny mpitsangatsangana sy ohatran'izay dia makaty amin'ny seranam-piaramanidina zany le olona mividy aloha tsy voaisa le izy aloha zany fa misimisy ihany maromaro vitsivitsy eo zany le secret moa tsy dia misy hoe manahoana zany fa hoe niezaka nanao zavatra tsara fotsiny zany nanao zavatra tsara sy madio fotsiny dia zay ngamba ny fahitako azy hoe nampaharitra an'le izy ary mbola itiavan'olona anazy hatramin'izao manodidina ny 10 bidon isan'andro ny rano lany ary mampiditra 10 alina ariary isan'andro ny tenany mivarotra tambavy ihany koa izy anampiana ny asa fivarotana rano ho tanterahana amin'ny sabotsy alahady ho avy izao ny marathon international de Madagascar tonga teto amin'ny Cool TV ireo mpikarakara mitondra fanazavana fandray anjara efa misy ny atleta avy any ivelany aloha zao efa manomboka tonga androany maraina efa nisy tonga ny Éthiopiana rapitso mbola ho avy ihany koa ny Keniana sy ny Sud-Africaine ny eto toerana koa efa tapitra ny soratra anarana teny amin'ny fédération sy teny amin'ny Ortana eo amin'ny Vima Akorondrano zahay mbola mandray ihany raha misy sendra tapa-kevitra tampoka amin'izao ny asabotsy mbola mandray ihany koa fisaratana anarana ho an'ilay azakazaka kely 1,5 km dia efa maro no soratra anarana nisy rehefa nisoratra anarana teo aloha dia nisy ihany koa ireo vaovao taorianan'ilay namoana n'ireo daty vaovao fa ny azo lazaina aloha zany dia eo amin'ny parvis hôtel de ville amin'ny sabotsy no zaraina ireo t-shirt le sac dossard zany misy numéro de dossard ny t-shirt sy ireo cadeau maro izay ho atolotra ireo partenaire sy sponsor ny marathon international total ny circulation avy amin'ny ministère ny environnement zany namokatra reo an'ilay décret hoe journée verte sans circulation izay andro manokana natokana hiatreretantsika ny momba ny tontolo iainana sy ihany koa andro natokana ho anohanantsika ireo atletantsika ireo antsoina ny rehetra sy hitondra fiara manomboka amin'ny 9 maraina ka hatramin'ny 12 atoandro
isy ny fandaminana raha ny eto Antananarivo renivohitra amin'ny isy ireo ny police de la circulation zany a manajanona ny fiara rehetra fa tsy isy mihitsy ny fifamoivoizana zany tanana ny rehetrarehetra hitondra bisikileta andeha tongotra na arak'izay fomba azo atao rehetra zany a dia noho ilay environnement fa ihany koa ho sécurité an'ireo mpiazakazaka izay miazakazaka satria fantatritsika fa 420 kilometatra iazakazahana zany a sarotra dia sarotra ary tena faible mihitsy ireo olon'ireo rehefa eny am-piazakazahana eny ka raha sanatria klaksonina fotsiny ohatra dia efa mety mampateradoza be entanitsika rehetra ho avy isoratra anarana ho an'izay mbola tsy nisoratra anarana indrindra ho an'ilay course le azakazaka mpianakaviana izay be dia be ny mahafinaritra be misy any malaky ho avy ao misy ihany koa karazana mascotte maro hiaraka iazakazaka amin'io misy olon-dehibe hiaraka iazakazaka amintsika misy ankizy kely misy fianakaviana iray manontolo entanina daholo tsika ho avy amin'io andro io satria ankoatran'io azakazaka io misy ny fanohanana ny andro ho an'ny tontolo iainana zany dia ankoatran'izay ihany koa eo amin'ny village marathon misy animation be dia be anatin'ny animation ao zany isy an'ny gangsta bab sy narindra ny sabotsy dia ny alahady isy an'ny meza ka tena lanona mpianakaviana tokoa ny marathon international de Tana ka manentana antsika rehetra ho avy na iazakazaka na ifanotrona na mba miaraka fotsiny andro sabotsy sy lahady. Maresaka iraisam-pirenena kosa indray dia ny fifindramonina sy ny fandriam-pahalemana no loha hevitra diniana ao anatin'ny fionana tampon'ny vondrona afrikana sy eropeana izay nanomboka omaly fanindina amin'ny sarin'ny France 24. Miditra amin'ny andiany fahadimy ny fiorana tampon'ny vondrona afrikana sy eropeana omaly tany Abidjan, Côte d'Ivoire. Ifantoka amin'ny hoavin'ny tanora afrikana ny loha hevitra lehibe ao anatin'izany fionana izany. Tafiditra ao anatin'izany ihany koa ny fifindramonina sy ny lafiny fandriam-pahalemana. Isan'izany ny trangany sehoany Libia izay naresaka teo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Samy manameloka izany ireo firenena-dehibe toy ny France izay nomelohan'ny filoha frantsay Emmanuel Macron ary voasikazy ho fanitsakisana ny zon'olombelona tanteraka. Isy ny fionana iarahan'ny France, Niger, Tchad, Maroc sy ny firenena mikambana ny vondrona afrikana, ny vondrona eropeana manoloana ny ady amin'ny varitra mpitsoponenana. Iady amin'izay endrika fanandevozana izay indrindra izy ireo ary ametraka paikady mazava ao anatin'izany. Misy 5,000 ireo mpandray anjara amin'ny fionana tampony any Abidjan, Côte d'Ivoire. Hodinina ao anatin'izany ihany koa ny ady amin'ny jihadista ny Sahel sy ny fiarovana ny tontolo iainana. Alohan'ny sarana dia avena aminao ireo vaovao songadina tamin'ity alina ity. Mbola tsy fantatra ny fotoana andefasana ny volavolan-dalàna momba ny fifidianana eny anivon'ny anteny mera ho ny Premier Ministre. Samy miandry izany avokoa ny mpanao politika sy ny firaisamonim-pirenena. Tokony samy mianaja ny asany tsirairay ho ny anivon'ny SMM manoloana ny tsindry sy ny tery ataon'ireo tompony ndraiky mpanjakana sy ny mpitandro ny filaminana amin'ireo mpitsara any Tomasina any. Totosa androany ny fifanaovatsiny ny pacte d'actionnaire teo amin'ny orinasa mpanjakana Air Madagascar sy ny Air Austral. Dia izay mamarina ny vaovao tamin'ity alina ity saorana ianao nanaraka izany saorana manokana ihany koa ireo mpanaraka ny vaovaon'ny Cool TV any amin'ny faritra indrindra ireo manaraka izany amin'ny alalan'ny FM Toamasina, DSTV Antsirana ary TNTV Fianaratsoa. Soava tsara daholo tompoko. Raha tianao hanaraka fivoaran'ny teknôlôjia hatrany ao an-tokantranonao ka mitady ny lafatra sy ny mora dia tonga mitsidika ny magasin Vista ampitany Saint-Georges tsara lalàna. Na raha inao teo ny vaovao niaraka tamin'ny magasin Vista. La 4G by Telma vous a présenté Ni vaovao.
La couche molle fixe est beaucoup plus absorbante que les autres couches connues. Narainao teo ny fampalalam-baovao niaraka tamin'ny couche molle fixe. Savy d'une option Tinao am Blue Line TV am vit. Ny vaovao dia niarahanao tamin'ny Blue Line TV safidy tsara indrindra. Blue Line TV, safidy tsara indrindra. Pour tous vos projets de construction ou de rénovation. Narainao teo ny fampalalam-baovao niaraka tamin'ny Soca Vitre. Soca Vitre, très sincèrement à votre service.